Ankehitriny izay fanamasina dia mangataka ny mba ho tarianao mba hiasanao anatin'ity fotoanandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Miaraba antsika rehetrarehetra tonga soa eto an-traon'Andriamanitra, sady tonono koa amintsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo, ny fandresena raha sendra miatrikady ianao, tononoko fa mpandresy ianao. Raha ao anatin'ny olana ianao mihaino anahy io, ilay Andriamanitra ny vahaolana ny hiteny amin'ny fiainanao indray androany. Amen. Azadigny fa ny 27 ny volana Desambra dia mandray ny prophète Joël Francis Tatotsika ao tampon-tanànan'ny Tananarivo. 19 Desambra io, andro alatsinainy izy io ao amin'ny plaza, ao Ampefiloha zany no misy ny fotoana, manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia ny le 20 Desambra amin'ny 4 ora tolakandro mbola ao amin'ny plaza ihany, any Tananarivo zany no resaka eto. Ny eto tampon-tanànan'ny Tamatavy indray manomboka ny 22, 23, 24 Desambra ary amin'ny gymnase Soavita, manomboka amin'ny 7 ora maraina. 22, 23, 24 Desambra. Fa ny 22, 23, 24 Desambra indray isaky ny hariva amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CRGS. Io zany misy vidim-pidirana io satria rencontre manokana zay ionantsika amin'ny prophète. Tsara marina fa ny salle ny CRGS dia tsy mahalany efa-tsy olona efa-jato eo izay maximum. Dia tadino efa ny olona jiaby magnerana Madagasikara ka hatrany ampindran-dranomasina ho avy eto, mba miezah ianao mba mandrombaka mba ho tafiditra anatin'ilay mihaona aminazy manokana amin'io. Amen. Dia ny 25 Desambra atsika mitokana ny fiangonantsika ary amin'ny méga église. Mba asivo bravo mafia, asivo rakoraka mafia, mba ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Zay zany fotoana dia raha riva atsika manomboka amin'ny 3 ora tolakandro indray miaraka amin'ny ray latabatra amin'ny Tompo anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ka ndao mba samy ho tonga hoento hatramin'ny zanakao raha riva mba ahazo zavatra avy amin'Andriamanitra izy. Indrindra mba hatonga antsika rehetrarehetra mba samby iray latabatra amin'Andriamanitra ho connectena amin'ny osotr'Andriamanitra. Raha riva manomboka amin'ny 3 ora tolakandro fotoana ao anatin'izay. Dia rapitso maraina manomboka amin'ny 5 ora sasany ny maraim-baovaontsika etsiona. Marina moa fa ny etsiona isaky ny alatsinainy ihany misy maraim-baovao amin'ny 5 ora sasany, fa ny andavanandro dia tsy misy. Koa dia manasanao ho tonga, manasanao mba ho avy indrindrandrindra ao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra ireo. Amen. Androany dia hianaritsika lohahevitra anankiray hoe tandremo ny fiainanao. Amen. Atao inona hony? Andremo ny fiainanao. Fa melohan'izany agnatanteraka fanomezana ho an'ny Tompo aloha isika, raisina am-pelantagnanao mifanatitra ao fa hivavakatsika rehetra. Hivavakatsika ny mifanatitra. Androany ihany koa tsika dia afaka manatanteraka fanadim-pisaorana ho an'izay niomana, raisina am-pelantagnanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo misotranao zay raha mbola afaka manome, misotranao zay raha mbola afaka mamafy, misotranao zay raha mbola afaka manolotra zavatra eto amin'ity toerana masina ity. Ankasitrao Tompony ampahafolo-karena, ankasitrao mifanatitra malalaka, ankasitrao zay zavatra mba omeny reto mpanomponao reto amin'ny fanjakan'ny lanitra, amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano mba andraisanao valim-pity lehibe ane izany. Amen. Afaka tonga dia mitsangana ny avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra.
Amen na. Sotro tompo mbola fakanan'olatra fanatitra ary raha nireny teninao zay dia mangataka ny ostrao hirotsaka aminay, ampahery sy ampianatra anay. Mitenena aminay Jesosy amin'ny alalan'ny fahasoavanao sy ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Mba tiako mba rabainao kely ny akaikinao tonga soe amin'ny volan'ny fanaovantsô. Tenena izy mila magnano raha tsara anao amin'ity volana ty hoe ajanogna aby raha ratsiratsy jiaby. Amen. Eto moa dia sain'ny tompo zany mba ampianatra anao anatin'ny minitra vitsy, tsy manana minitra marobe tsony tsika fa tena minitra vitsy iresakintsika ny amin'ny fomba mba hitandremanao ny fiainanao. Tadira vagnafa ambokin'ny Exodosy toko faharoapolo ao dia milaza Andriamanitra hoe zaho Jehovah ozy dia Andriamanitra sarom-piaro, mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka amin'izao fiafy ka hatramin'izao fondohalika. Sarom-piaro amin'izy moa le Jehovah Andriamanitsika, sarom-piaro aminao. Mba hitrereto ara zany na Andriamanitra ra sarom-piaro aminao, rokoa para mba sarom-piaro amin'ny tegnanao koa ianao. Aza atao atsirambina ny fiainanao, indrindra ny ara-panahy. Averimberiko eto foana matetika fa ny ahafahan'ny olona mamosavy anao za dia amin'ny alalan'ny fombafomba. Hoe fomba an-tany, fomba an-drazany, fomba ny fianakaviany, agnisany regny ohatra hoe rehefa misy maty dia avy mandevagna dia alaina andreny tapaky le tsia vadevegnana igny zaraigna amin'ny tsiraikiraiky dia indesigna an-tragnony. Tsy avy namindevegnan'olo maty lasa tafiditra zisika an-tragno. Ny sasany amin'izy regny moa zany asitrika ambany farafara. Regny fombafomba regny ianao mieritreritra hoe fomba an-drazana, nefa tamin'ny fotoana igny nisy ozogna nataony zareo tamin'ny fiainanao. Ny fombafomba moa dia zavatra tsy maintsy atao, dia agny ny mora hiatakenan'le olona. Tadidio tsara fa à chaque nouvelle étape amin'ny fiainana dia misy foana ny combat tsy maintsy atrenao. Azafaly fotsiny ianao satria nahazo tragno, ohatra hoe nividy tragno ianao. Fa misy combat mila atrenao amin'ny tragno eo. Misy fanahy zay miady aminao amin'ny tragno vidianao io. Nividy tany ianao ohatra. Zay nahatonga ny Baiboly milaza amin'ny 2 Tantara 7:14. Zay raha ny oloko marina zay avy niantsona amin'ny anarako ozy, no avy any ary-tena, ifona, ivavaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra aho sady hanasitrana ny taniny. Possible misy tany ipetrahantsika io marary, zay mahatonga an'le olona mipetraka amin'le tragno anankiray tsy mety miteraka, tsy mety mahita asa, tsy mety milamina izy mivady fa miady foana satria misy raha marary ao. Ireny zavatra regny mila jerevanao en détail. Natoroko antsika nisy fotoana fa misy hoany antsina hoe esprit de célibat, zay mahatonga an'le olona ho célibat foana na dia efa firy taona ary. Tsy mety mba mahita vady. Ny olona mba mikoty anazy dia olona manambady, olona efa manana ny vadiny. Tsy tonga saina nefa ny tovovavy sasany mba hoe mba hagnatona délivrance na mba hivavaka amin'Andriamanitra, fa variana fotsiny amin'izao. Ary matetika avy atao délivrance igny, tsy délivrance fotsiny no natao, fa tokony mba manangana ianao altara. Tokony mba manangana ianao altara. Ary jerevo zany ray mandeha igny fa raha anao zay tovovavy kely ka antiday be no iarahanao, miala ambony tany eto foana anao fa tsy mety mahita mangirany. Tadidio raha volagniko zany. Anao zazakely nefa vadinao olo efa antitry be, miala aketo foana anao fa tsy mety mahita. Ny antony nahatonga anazy antitry be ny safidy anao kely io, hitany fa misy ho avy anatinao ao, dia le avenir anao mihitsy no nalainy. Ary matetika le antiday iarahanao tsy mba antiday normal koa fa antiday efa manambady.
Maring tsara na rin yan tonga mo ka na rin. Asa na yun rin na rin troisième kilte vo tongay. Ya. Wana rin mitsi tinti tonga na rin. Rano zan simba met tunga sa na mitsi ang fiena no. Ring fong rambakutang no. Ninul fong. To utara no. Lanyandro no. Sumitu maitan litenga no. Tanrim un fiena no. Tininon zan di lagi no tanrim fiena no. Semana nga nakruam ni no farek fong. So de ver no mis fiena nga marbeng at no ka rek fo fiena nga no. De den zono milamian tram tunda ni ziu. Pasa varenga menul dimeriv real ng rayetsi de memeno. Chim tunda lav tum kun vula rayetsi. Chim tunda lav tun vula realing. Foma tanrim un fiena no. Mission ku n'esprit de veuvage. Je matunga no ye na irere o trema nambat de mat levad. Je le veuve. Mission ze fanazei. Ande me atakul. Mission c'est un esprit de chômeur. Chômage. Tia nasa mitzleul. Mamana nga diploma yan fat smit may taas. Mamana nga yan zavata engem pelatangan nim fo kamuyasan rek sasan. Sasan nera ta fitra miasa, miala miasa. Azanga mameti démission na fa tsaka ko no pesano esprit de chômage. Nularam zo miad maf mits may tadias anon rekte yala yas. Ete vazata le fanamit san num commande we anots milamias fa nom bulbuleng antanang keno de mangan rami ano dola belote ano de ewo no maandru lalai bimro andru. Zanvi ma visiono esprit ireng zavatreng mila jereva no an detay. In the whole mo ramya takfena kuti. Den dana sana zamba mano soma mitsi. Pamandana jere votre angatın famille wot. Onatın fena ka vino. Jere vino the whole fana mi atake na reu. Possible met mis angatın famille ter ka tsmanambad. Nisula vona tok deliverance zetam tondas. Jere mena kavunya presque vita mariage daul. Fare fav mi teraka dem sarak. Refa miteraka dem sarak balevle vuno ngezane deran jireva ku jisleis tangem ren be ko fanis tantin no kunis mama neus ni teraka na in saran papa ne de zazo is pasteur tenga mata tramits van bandi so ambavak do jamon senazi mis hotel lawa na tsanganul tom ni fena ka vinareu niskar na fam savina na to nul quelque part tanga je vais vavreta reta ngatantara na kiul ret ka avam teraka tsmetsm sarabad. Zeza varselua mila puteci ke lu volon. Tina ton deliverance, na ton fanapanga uzu. Vita ing alefa wano manangana hotel, manangana altar. Lefa manangana altar. Satri ni altar yan na to yadem na altar. Ranangana no altar na fena no bandravana no manangana ku altar nangana no fena no. Zan tsreseka sect, tsreseka fenguna nga zandan fa fatakara ngarapana. Jadi cara amaking getsika andin surat masna atau bukni cara tuk fain andin fain nomor 10 katam fain nomor fain nomor 10 katam ni tuk fain nomor 10 cara tuk fain na andin fain nomor 10 katam fain nomor 10 cara tuk fain andin ni fa nomor 10 katam fain nomor 10. Jemi waktu izom ni naran Jesus. Ar Gideon na nanur na altar wan Jehovah arnya naran na tonoe Jehovah Shalom. Bola ofrania biezrita izani mandakan ruan. Artam zanya lezan. De ui Jehovah tam Gideon. Alon numbulan rainau dele umbla faru. Zefa fit tona karavon altaran bala. Inaun ravanga ni altaran bal zian reino arkaponya sira ewanilan dia manren altara itu antap nutifia ruvanti wan jovan remantro kambuar charais area lole umbla faru kateru fanat duranam niazuni asira zeuka painau. Dari cara fa Gideona de zana kapanum sampi
nakapiskid. Then papan Gideon nanangan altar. Zay zany natonga problème ny fiainan'ny Gideon, nisy raha natsangany papanjareo tao. Dia nasain'Andriamanitra ny ravagna io zavatra io. Misy amintsika reo zao nandova traona ray aman-dreny, dia ao an-tokotanitsika mbola misy altarina sampy. Enao efa mivavaka io mandresa décision. Na enao miala mipetraka amin'ny lakory io, na anao raha mbola te hipetraka ao mila esorinao eo io zavatra io. Fa raha tsy zany tsy ilamina mihitsy ny fiainanao. Anareo regny toerana fijoroana regny, tsy mety amintsika kristianina ny mbola mandeha mijoro amina razana amin'olo maty. Aloha dia atoroko anao ny marina. Matetika ny fagnanovan'olona ny regny, misy olona anankiray zao hitako nandeha niterenkainatra izy, efa nivavaka izy niterenkainatra izy dia mbola lasa nanompo an'iregny zavatra regny. Izy noditra an-tragnonjareo maty ny vadiny. Dia maty vady. Zavatra tsy neritreretina hafatin'le ramose na hafatin'le ramose. Satria tsy mety zany rehefa io raha vao anao zany taonitao amin'olo agnatina fombafomba, matetika agnatin'regny fombafomba regny anao ny cibleny zareo agnatiny ao. Anao ny cibleny. Dia rehefa misy karazan'olo tsy mampagnino fianakaviana na tsy tonga amin'ilay fombafomba. Fa rehefa anao ny tsy tonga, anaovagna vavabe mihitsy. Ho hitantsika ao, anomboka ny vavaka ndraiky moa dia tsy magnano fomban-drazana. Ho hitanao ny anaovagna anao, hitanao ny anaovan'ny razana anao. Maro be menasy. Nefa misy olo tsy tonga agny tsy menasegna. Fa rehefa anao dia menasegna. Ny antony misy olona misible anao agnatin'ny famille ao. Misy olona misible anao. Matetika zany regny faty tampoka regny hoe maty vady, maty zanaka, maty. Iregny tsy zavatra tonga ho azy fa nisy famosaviana avolenta tao. Satria raha mbola teo zay ny vadinao ny lamina be anao. Miala tsiny karaha le fantako regny ndraiky zovina nambady maty. Misy mialogna agny. Ary na tsy mitantara aminara na rere ampitenen'ny tompo za eto. Misy olona eto ny maty ny vadinao, tsy faty normal na faty anazy. Fa nisy namosavy. Satria dana remarqueo fa io olona io tamin'ny fahavelon'ny vadinao tegna ambinina be nareo tamin'ny arabola. Igny le tsy zakan'olo. Dia nisy nieritreritra tagny fa raha ianao vehivavy, efa faminanina izy ake zany io. Raha anao vehivavy amizay zany no mitantana andreo arenareo, hopotika amizay nareo dia mehezany. Ary olona io fantanao, fa saingy anao tsy masaky miteny. Ka anao efa mivavaka io, raha anao zany olona mativady zany, anao fa mivavaka aza mba magneky tomtomin'olona amin'regny fombafomba regny tsony. Fa raha anao mbola mandeha amin'regny, ny hainao ndraiky koa ny magnaraka. Tsy magnozona za zay fa mampitandrina. Mampitandrina. Tana zany mba jerevo raha sendraka nisy phénomène hafahafa nitranga tagnaty fianakaviana, aza matorotoro manana aretigny fa magnatonga mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anao, ravagna le altara. Ary rehefa avy niravagna le altara, manangana altara amizay ndray koa amin'ny resaka tokantrano. Misy olona nge rehefa avy mativady tsisy nanjengy tsony avy teo mba levolevo vonona nge hafahafa le ravatra. Ary matetika n'olo mativady lazain'olo hoe mafana tratra, ino ndraiky raha mafana ke. Tsy tratra zany mafana fa nisy fanany fahafatesana tonga atao dia maty le olona. Tratra fô. Iny tompony. Azafady tsy hoe magnamevagna le hoe mativady sy ny sisa, fa misy zavatra zany tsy logika mahazo fiainana antsika io, fa tsika tsy tonga saina. Ao ndraiky moa ny sasany, izy efa feno osotra feno raha mbola mandeha mamonjy balagny fô ndraiky raha ataony taba. Ary mamo izy avaka, mamo saretaka. Tsy azo nonona batra amin'olona nanjovonjovy ananjy. Amaraigny izy magnano aleluia koa. Afangarony akao siramamy sy menaka, siramamy sy sira. Usory za dada, isaky miona amin'izay, usory za dada, usoragnino na. Ngatika vavaka za dada magnanofo ratsy, olo andeha boaty fongo tsy ny nofo ratsy. Ino nofo ratsy sy hitranga amizany. Tonga riny jovitin karana, jovitina Thaïlandais, jovitina. Za amizay zegny asegna angaly raha jiaby, raha ampidirinao ala. Tompo anay amindra fo miregny mbola mpamonjy boaty re. Nefa ty vavaka, magnanova menina tsiny. Tsy digniny mihitsy ka foahoa tonga keto. Ia. Tsy digniny. Ary zareny tsy miagnatra malatsary. Verinareo tsy mijery Facebook zay.
am'izay fotoana zao ambiasy manenga aozy atao en direct mihitsy nazara ananjy mbo tsy nagnano alleluia raha magnanjany mariavana olo ivavaka raha ny tianao atao mbola zany fiainagnanao dia eritreretra hoe andeha lavitra amin'ny raha karan'izany ve anao izovy lalahy alaka vady anao amin'ny raha magnany ambiasy manenga izovy lalahy vakaiza va Djibouti sa Somalie ia ka mbola lalahy mahazonondraha fa tsy malaka viavy magnany za tsy magnozogno fa izy ka tsy afanitry iahagna sarotsarotro zalahy namba vavaka karakory atao iveriny sasany boko zegny kofa mandeha am-piangonana dia miala ho azy raha tsy manjary atao tsy miala ho azy zay antegna tompony magnalany vao miala io anao zany aketo anao vavagna mivoakavaky anao magnadary koa ino varany very aketo fogna rakitra anao mba marina esa fa isany tady magnano mpavolikareny magnano mpavolikareny mbola mijangajanga ino varany asany tady magnano fanatitra ino fanatitra ino fanatitra wawa teneny mindray mandeha amin'ny akaikinao tandremo fiainagnanao e tsy managna maro amizio anao ary zao ny zavatra anankiray tadiry avana tsy ndray mandeha tsindroa zao mampianatra an'ity fa ny toeragna malaky be angalaran'olo étoile anao dia amin'ny resaka sexe na relation sexuelle jerevo mandinianao zay fa misy karazan'olo isaka après avy magnano relation sexuelle amin'olo marary dia tsy tonga sainao ino moa raha mamparary anao lany vola hely 300 000 mendalahy lany amin'ny dokotera andeha gynécologue olo 17 ans mandeha gynécologue 17 ans marary makizay marary olo 18 ans marary nefa raha tegna zoigny ino le aretigna sexe ça fait honte jerevo tsara fa malaky be amizay satana mangaly miasa avakeo afakasa mba mahita raha hely manjary vilomagna ravarava ho azy raha vilomagna tsisy raha manjary le fiainagna satria raha mba tokony adio miaraka amin'ny Jesosy lotovigna amina sambra aiza nahitanao fiainagna amin'ny raha karan'izany aiza nahitanao zavatra angiragna amin'ny fiainagna ohatran'izany mila manapa-kevitra ianao ampitsahatra ny faharatsiana rehetra ampitsahatra ny otanao rehetra ampitsahatra ny fahazaran-dratsinao rehetra zay vao ivoaka le tegna destiné nomanin'Andriamanitra ho anao ny sasany zany mangataka petra tagnana aketo mba tianambady mba andeso ambavaka za paster mba azo vady izy mivoaka vaketo vadin'olo am-piangonana kato ndraiky iarahany asa ataony tsy fantako izy sasany za dia aketo tsy mifankamenamegna ndraiky mifampikolikoelika ke asa osotra nino izy azony koa fa lehilahy sy viavy zany zao tsy manjary mifanafoetigna itsy raha babanao niteraka anao azo safotegna izy sady indrindrandrindra raha anao tovavy akevadiny olo mbola safotegna tontononao nino andrahonareo agny tontononao fa tsy ato anao ka viavy aza misafoetigny lalahy anao ka lalahy tsy misafoetigny viavy point c'est tout maheno ve nareo e ia mety tenana mbo toriteny ndraiky zegny ary torino zay torino torino fa rehesanao lady zany ampiangonana ngata fa tsy toriteny tsony ava izy fa torino mba fantara mipetraka andraso le anjara voatindro anao vadin'olo azy safotegny avy lefa mba mandeha asa le anjaranao tsara be amin'ny lerany
Fa tsy eo anao modimody mikolokolasaka eny nefa ny mandripandrika ran'olo. Tav mbola hitako magnandro magnotelo moa nareo mo. Mbola volaniko mason'olo aketo. Sireny zany. Matonga na miteny misy raha hitako. Paket bok tsisy masama mitsoaka micro, anazy raiky koragna aketo reny. Ain Jesosy any nareo. Agnatin'io ny toerana mora be angalaran'olo an'io. Na sex. Faharoa mba tandremo ny akanjo ataonao, ny akanjo anaova. Aza apedipindra amin'olo akanjonao. De mila mitandrina mihitsy ianao raha misy olo andeha hivahiny an-tragnonao maharitraritra nefa tsy nitondra akanjo izy avy tamin'ny tany ombany. Iraky satana regny andeha amely ianao. Na de fianakaviana akaiky ary. Tsy normal na olo andeha hivahiny 2 semaines aminao ka akanjo ankoditra anazy foana ndesiny. Ny anton'igny zany ny akanjonao nandeha alainy de anaovany. Azonao? De amin'izy magnataony igny amizay, mozoniny amizay igny akanjo io, mozoniny. Jerevanao amizay anao avake tsy mety manambady, na manambady fa nisaraka. Tsy haiko raha teto anao nanaovako le témoignage le mandeha, misy mpianakavina tonga namangy ny fianakaviany. Ralany no nandeha nivanginy. Izy tonga teo, ino raha mba nangatany tamin'ny ralany io, bankiraro. Amevonao izy bankiraronao. Mba niteny le ralan'olo andraso anao vidianako vaovao. Non izy, tsy vidiana vaovao fa igny aminao igny mihitsy izy no alaiko. Na miegna satria ralahy rô ka na miegna bankiraro. Lasagna tagny bankiraro afaka 1 mois voaroka ny asa. Maty fogna raha mose fa tsara nahita asa eky. No zogny zareo tamin'ny resaka asa. Nefa olo mba nahanana izy anazy ihany teto amin'ny ville teto. Nanana ny toerana mba nety ihany na velon-tegna na velogna avy amanjanaka. Fa tamin'ny alalana bankiraro na napotehan'olo ny fiainany. Tandremo ny akanjo anaova. Avy eo anao raha mampandroso vahiny an-tragnonareo, tandremo regny vahiny tia magnidignidy varavarana na manokatra varavarana regny. Tsy anjarana vahiny tompoko ny manokatra varavarana sy magnidy varavarana. Azonareo? Raha anao misy vahiny an-tragno, anao no manokafa varavarana, mandroso antegna. Raha mila idigny varavarana, anao tompony ihany koa no magnidy an'ilay varavarana. Fa zamegna olo manokatra sy magnidy varavaranao. Fa igny zavatra sokafana igny, mibambanaka miaraka amin'igny koa volanao jiaby miredaka. Igny zavatra hidiny igny, acte prophétique ngeza be ravagna ny varavarana. Varavarana mihidy, misy heviny tsara, misy heviny ratsy. Varavarana misokatra, misy heviny tsara, misy heviny ratsy. Ary raha olo andeha misavo zay nanokatra varavarana, de efa izy raganaka zay. Raha olo mamusavo zay nagnidy varavarana, de fa olona amango anao raha tsy manjary zay. Mba tandremo zany, na fianakaviagna akaiky wa io. Ny olona afaka mamusavy anao tsy olo lavitra, presque olo marindriny anao daholo. Ny olona manimba fiainanao tsy olo lavitra, folo akaikinao ihany. Ny olona mangalatry vadinao tsy olo lavitra. Ndraikindraiky olo ampiangonana akaty foa. Ya. Tandremo. Za de tegna magnanatra mihitsy anao lehilahy arovo tsara madaminao. Anao vehivavy arovo tsara madaminao. Ya. Fa misy olo asainy devoly andeha animba fotsiny. Tandremo, tandremo, tandremo. Amen na? Ya. Manarakaraka an'izay, io resaka fifandrambesambesigna tagnana olo io. Mba tandremo tsara ny olo andeha rambesinao tagnana. Fa misy zavatra azo ampitaigna amin'ny alalana fametran-tagnana. Mosesy nametraka ny tagnany tamin'ny Joshua, de lasa feno ny fanany fahendrena Joshua, satria izy ny Baiboly efa nametrahany Mosesy tagnana izy. Izovy ny olo efa nametraka ny tagnany taminao. Ny tagnana azo apetraka amina soroko, azo apetraka amina tratra, azo apetraka amina tagnana, azo apetraka amina loha. Izovy ny olo efa nametraka tagnana. Tandremo, misy fotoagna tegna mamiezaha mihitsy rehefa olo hitanao tsy azoazonao apetraka amin'ny tratranao fotsiny ny tagnanao de miarahaba tompoko. Tsy voatery fandramindramby tagnana. Fa misy olo mavita mamosavy amin'ny alalana fametran-tagnana. Iny Jesosy anenao. Ya. Ohatran'izay tsisy vala koa iseza ipetrahana eo, iseza io. Tany ipetrahana. Raha ohatra ka misy olona tsy dia azoazonao, na mety hafahafa niditra tamin'ny bureau-nao, na niditra tan-tragnonao, mialohan'ny handimbazanao seza nampiasainy, vavaha aloha le seza. Fa nomeko atsika regny arma spirituel, misy fotoagna atsika nagnamasina rano, nagnamasina sira, nagnamasina menaka, regny azonao ampiasaigna amin'ny bureau-nao regny, agnatin'ny tokantragno misy anao, isaky ny andeha hivoaka ianao ataovy regny zavatra regny. Nafarako tsika tamin'ny atalatalasa teo, fa
rehefa andeha hivoaka ny tragno ivavao aloha tongotronao. Fa possible be mihitsy ny amosavian'olo anao amin'ny alalan'ny dian-tongotro. Teneny ray aman-dreny akaikinao tandremo ny fiainanao hoe. Tsy manana roa amin'io tsika fa raiky foana. Tsy hoe rehefa mivavaka ianao dia egny ianao dada be akeo. Na mivavaka ranao fa mitandry. Jesosy nivavaka. Fa rehefa hitan'izao olo andeha hanosika anazy agnaty tevagna, ny alany moramora teo. Jesosy nivavaka. Fa rehefa nisamborin'olo izy izy lazao amin'izany amboolo zany, fa mbola tsy tonga ny fotoanako. Donc ianao mitandrema. Fa possible noho ny tsy fitandremantsika lasa matimaty fahatanitsika. Pengane mba tsy ho faty ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Azon'olona atao koa mamosavy amin'ny alalana hanina hohanina. Hanina hohanina. Tandremo fitiavanao composé io. Hanina hohanina. Tsy hanina jiaby avy amin'olo ka hohanina daholo. Tsy zay olona magnome sakafo ka zavatra azo hohanina daholo. Fa misy amin'izy regny hanina tsy manjary, hanina mahafaty. Tadidiko za tamin'ny fotoana le mbola mpisotro toaka, intelo namosavian'olo tamina toaka. Dia za mifaova koa dia mafy marina zalahy io zare, mafy marina. Rikiboko tamin'izany le marary le ay hoe olagna arabiagna maregny ena mitaregna ty. Hoe mate maivagna mite mbola nina toaka koa. Riatany zalahy fagnondrondo koa. Zisky fagnotelo. Fa io moa zany rehefa anao anagnan'ny tompo antso, arovan'Andriamanitra anao. Fa atsika rehetrarehetra samy mitandrina. Anao hitsy olo jiaby tianao. Ary zavatra mba imagineo nge rehefa hoe whisky zany nandaovanao ny vady aman-janaka anao. Whisky. Iny gold label na gold io na ino io. Mba tsy zany reny andaovanao ny vady aman-janaka anao hoe. Mofo ve nandozanao an'ity fiainana ty? Dia le volango ray mandeha godrogodro ve nandeha tomagnen'olona anao? Nagnino mangehy namen'olo godrogodro. Antegna farany hafa baraka indrindra. Ka mba tandremo ry havana. Asa magnano blague. Rehefa olona tsy dia azoazonao tsara na tsy matimatinao lolo izy fitenenan'ny tanora dia efa ialao. Efa zagnahary mivolagna aminao igny. Fa tsy terenkagna masina andramako hely fogna. Tsy andramagna mihitsy fa tsisy andramagna hely zany. Igny Jesosy ianao. Ary tsy voatery olo jiaby ampandrosoanao an-dragnonao. Dio zany teniko zany. Tsy n'importe qui ka ampandrosoana an-tragno. Misy karazan'olo raisina velany fa tsy an-tragno. Nahava agnarany agnarany. Atsika moa isy dia vao mitondra zay va izy mipetraka valim-pension. Mbola tsy hitanao aminay io lebo tsy magnontany, izy dedaka. Mbola tsy hitanao zay ngony amin'jare olo. Matimaty fatany amin'izany ianao. Zarany ary izy nampidirinao an-dragno. Izy miditra an-dragno nefa misy raha hely agnaty poketriny koa dia rariny akeo. Izy lasagna avy takeo ny fampipaka amin'izay na resy vady. Sasy milalela ohatranao io. Anao tanamodegna mbatondra zakagny anao fa zay tsy milalinao. Raikitra avy tavililo raha nindesina vahiny na rarany take. Adarana izy fa mipaka amin'izay. Tandremo aza mba singa tsy ny olona te handeha lavitra tsy sentimental. Ary zany izy mbola mataraiky firenena malagasy androke io. Feno sentiment ny fiainana. Raha jiaby fihavanana tao. Dia tsisy mandeha. Ka ny fofonainao azo hitondrasana sentiment. Tandremo. Magnarakaraka an'izay aza tia mifamaly amin'olo. Fa ny fanahy ny famosaviana dia afaka miampita amin'ny alalan'ny fifamaliana. Par la méchanceté. Za efa nafantatr'olona tsy raiky tsy roa rehefa avy nifamaly tamin'olo raiky lasa adala izy avy eo. Ary zany tegna spécialité ny mpamosavy. Rangitiny mihitsy ianao mba hifamaly aminazy. Rangitiny mihitsy ianao mba hiteniteny foana aminazy. Dia igny ianao ilay miteniteny foana mitabataba igny vao may mandaitra ilay famosaviana ataony. Vao may mipetraka. Dia manomboka izao mba mianara mba mitandrina mba tsy hifamalina amin'izy amin'izy. Mianara mba mitandrina tsy vazavazana amin'izy. Mangina. Ary zay nampianaran'i Jesosy atsika hoe ao anatin'ny fahanginana no misy ny herinareo.
Raha tianao hiasa ny herin'Andriamanitra anatinao, mianara mangina. Tsy voatery hifamaly ianao, tsy voatery hagnazava ianao, tsy voatery hitabataba ianao. Tahin'Andriamanitra ny antsika rehetra. Tandremo ny fiainanao. Avy regny tenenina amin'ny akaikinao zany, tandremo ny fiainanao. Dia azadigno, asakifoanao manao zavatra. Toero aloha ny fanahy amin'ny zavatra ataonao io. Anangambaritra ianao, mila manao délivrance na fanahy mamono vola, fanahy ny fatiantoka. Rehefa vitanao zay délivrance zay, manaova fanahitra ho an'Andriamanitra mba hampiroborobo an'le asa. Zay ny principe biblika ry havana. Altara contre altara, cérémonie contre cérémonie. Tompo ane hitahy ianao, fanamasina nampy ianao, engane mba ho hisy zavatra hisokatra amin'ny fiainanao. Ny ozona rehetra tapahako tsy andaitra aminao. Reo karazana fanana misavin'olo anao, foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny, foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny asany. Ho fiainam-baovao ny fiainanao manomboka androany. Androany dia nasain'ny Tompo hiteny amintsika fa ho hisy miracle dans 24 heures. Hitrango ny fiainanao, hitrango ny fiainanao, hitrango ny fiainanao, hitrango ny fiainanao. Raisa ny fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho hisy fagagana ao anatin'ny 4 ora, hitranga amin'ny ara-bolanao, hitranga amin'ny activité rehetra zay ataonao, hitranga amin'ny ara-pahasalamanao, hitranga amin'ny tokantrano misy anao. Ndio zao ianao hitsangana moramora, hitranga amin'ny fahasalamanao aneny fagagana. Ny Tompo hanome anao fahaela velona, ary nataiza ianao nisy nanozona. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny ozona, foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny ozona. Mamotsotra androany le miracle dans 24 heures. Mba hitranga amin'ny fiainantsika rehetra, hitranga amin'ny fiainanao zay manaraka ny en direct, hitranga amin'ny fiainanao zay nanaraka ny 3e culte androany ty. Oka ho hisy miracle dans 24 heures, hitranga amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Samimba misaotra an'Andriamanitra, misaotra Tompo, misaotra fanamasinao. Nao mba hivavaka hisaotra an'i Jesosy, samimba misaotra an'Andriamanitra ry havana. Sandrato ny feonao dia misaora azy ianao. Magasitraka Tompo, misaotra, misaotra, misaotra anao ny amin'izany nataonao, miadana fanotaina misaotra tompony amin'ny fahatsaranao, misaotra fa tanteraka amin'ny fotoanandroany maraina. Voatandray ny vahoakanao raha hiala eto. Oka mba ho hisy fanafana, fijoroana vavolombelona, fahasoavana hitranga amin'ny fiainana. Mehoery izy Tompo mafana mitandrina ny fiainany, mitandrina ny hoavina, hitandrina ny tokantrano, hitandrina ny fahasalamana, hitandrina ny fifankatiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha kofako amin'ny ranon Jesosy ane ny fiainanao. Sika rehetra raha manao hoe amen. Samy mahazo toerana vetivety a. Zay ny fotoanantsika teto androany, dia mankasitraka antsika rehetrarehetra zay naharaka ny fotoanantsika teto. Dia azadigno raha riva fa miaraka mandray fanasan'ny tompontsika manomboka amin'ny
telora tolakandro. No sady agnatanterakatsika fanatitra ho an'izay niomana raisina ampelantananao mifanatitra ao ivavakatsika. Tompo ankasitraho indray ny fanomezana zay atolotray amin'izao tapany faharoa zao ta io Jesosy reo izay mahatoky amin'izany aoka mba ho isery ara-panahy hietsika indray anavao ny fiainan'ny olona, agnatsara ny fiainan'ny olona ary rakofana amin'ny rano Jesosy zany. Misaotra Tompo. Amen. Tonga dia mba tatazana le fanatitra ho anao izay mba niomana amin'izany raisina ampelantagnanao fa hivavaka isika natanteraka le fanatitra. Panam tsara no deraitu naona fiderana sulalaitu. Amen. Zay ny fotoanantsika teto dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra. Tia zaza ni Jesosy lanitrana fony zaza no tsotrony. Tia zaza ni Jesosy itsangana arantsika rehetra amarina fotoana dia tenenina akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless sambotain'Andriamanitra. Raisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.